Miisatra ny raharaham-pirenena hoy ny akamaroan'ny fiarahamon'ny pirenena izay nanatanteraka fivoriana teny Anosizato amin'ity andro androany ity. Tsy niraviravin-tanana izy ireo fa dia naneho ny fahavononana ny karibaolana manoloana izany. Tsy taza-potsiny fa andray anjara feno amin'ny fiainam-pirenena amin'ny fiarahamonim-pirenena. Io no anisan'ny hevitra mivoaka tao anatin'ny feonamben'ny fiarahamonim-pirenena izay nitanterahana teny Anosizato androany. Laza ihany koa ireto fiarahamonim-pirenena ireto fa betsaka ny raharaham-panjakana tsy mandeha araka ny tokony ho izy amin'izao fotoana izao. Tokony vonona ny fiarahamonim-pirenena rehetra na société civile rehetra miara-metana mirahina lasa force anankiray, lasa lery anankiray afaka hanao tokevitra sy afaka hampaneny lakolosy ary afaka hanery ny fanjakana raha ohatra ka tsy mety zavatra ataony ohatra tsy ohatra hoe ny raharaham-panjakana sady afa ny député antsika tsy misy HVM ataony député tsy safidy HVM na malagasy nefa misy HVM izy manditravo zany ny mpitarika ny toko politika sady manao asa-panjakana nasa mitarika ny toko politika mandeha any an-dafy ianao a sady etinao mahazay manao mampisantsy manditravo zany be zavatra tsy mety katsapa-mokatra isan'andro zao dary foana ny ankizy tsy mianatra mampianatra framadola eny mampianatra mety misy tsy mpiasa-panjakana mitsy mampianatra manolotra amin'ny tany angely ankizy any raha ohatra manam-pahaizana nareo zao mahita fa manam-pahaizana mivoaka eny akatso hoe tsy mahita azy zay nitenenako tamin'ny volony de la Groune. Anisan'ny tolo-kevitra naroson'ireto fiarahamonim-pirenena mivory teny Anosizato ireto ny tokony hametrahana fanaraha-maso mafy ny fidirana ho mpiasa-panjakana. Anisan'ny itondran'ny fiarahamonim-pirenena tsikera ihany koa momba ny fitantanan'Andramena. Nambaran'izy ireo fa lasa mamperitreritra ny fisiana fiarahana tsokombakomba ny fahitana fa mitohy hatrany ny fanondranana na dia misy aza ny hetsika samihafa tantera-mitondra entina hidina ny fanondranana tsokosoko Andramena. Marihana fa raha totaly dia fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana ary sendikahatra ny 20 isany nandray anjara tamin'ity dinika Savaranonando ny tanterahana teny Anosizato ity.